Isorana sady no tokony vavy safidy ny fahitalavitra matv tamin'ity takariva ity manolotra ny arabo mba pirarintso ihany koa ary dia anasananao ny hianaraka izany hatramin'ny farany ny makasika ny zavantranga teny an-tanety be anteiroka ny tontolo sosialy ny lafiny ara-toekarena ny fitotongan'ny vola malagasy eo ihany koa ny sehatra ny zavakanto ny fampisehoana izay tanterahany tarika ambondrina atsoatsy ireo no isan'ny hoentina amintsika ary manasanao anaraka izany hatramin'ny farany noho ny fahatsapanana famaivana ny fandraisana andraikitra nataon'ilay tompony fiara nandratrana olona vokatra ny loza mpifamoivozana ny 14 ny volana marsa lasa teo teny an-tanety be anteroka teny dia nanatanteraka etsika ny mponina teny an-toerana izay niarahany tamin'ireo sekoly manodidina izay faritra izay mitondra ny tsara ho fantatra ravakaradriamanala eo amin'ny sary mamra Samuely. Tsy say nisy eo mivantana ary zara raha nanome fanampiana ireo niarambony ny tompony fiara taxi be sprinter mampitoy ny vasakosy sy vato araka fitantarana ireo niarambony. Vola miopapana nefa no lany ireo naratra sy ireo nanana manjo vokatra ny lozam-pifamoivoizana ny soena izy ma 14 marsa teo teto amin'ny tiam-pahandalana eto an-tanety be anteroka ity. Namafisy ny tiram-pianakaviana ity izany izay sady naratra ny vatany no naratra ihany koa ny zanany vavikely vao 3 taona monja. Tonga tany aminay le milaza tompona tomobile ny andro asabotsy tonga tao izy dia nanontany hoe inona ny zavatra tokony atao aminareo dia netiko teo amin'ny akay izy tao amin'ny klinika atao kady fotsy mantsy zay dia netiko teo amin'ny akay izy dia miteny izy hoe zao dia nasiako nanontany tsara n'le prix lanina eo amin'ny akay zany izy dia zao mivaly teniny tamiko hoe fa ahoana ononareo no aty miditra nefa ny akapongamba fa le akany vatiko ngamba tete tena zinety kaby ohatrany sarotra ihany le kany isan'ny vatiko satria tapaka ny tanany kitika ny taolana tamin'koany ato dia tsy mbola azo mitsina platra izy io fa tsy maintsy mitazoma amin'ity vidy adiny 5 izy tao amin'ny salle d'opération dia tonga ty zany namin'ny 1 million de francs hoe solondram-boankazo ampafiriny amin'ny fandaniany zay tsy rano laninay tao aloha zany efa 10 million latsaka kely sa hoe zany ampafolony zany zay raha ohatra hoe atao ireo nanana ny manjo dia lany be ihany koa nanairan'izy ireo ny sainy tompona andraikitra ny toe-tsaina amin'ny raviravitanana nasehon'ny hôpitaly tsy miankana iray teny Ambohibao. Namafisy ny tiram-pianakaviana ity reny ny Brian ilay tovolahy kely 7 taona namony ainy fa tsy namony ny teony eo ilay zaza taoriana ny trangano lozam-pifamoivoizana fa efa tonga teny amin'ny hôpitaly vao tsy tany intsony ny ainy. Za tonga avy miasa nanatrika tety efa tomobile sisa ny hitako teo dia nanontany aho hoe lasaiza zareo dia hoe any amin'ny lotériane dia rehefa tonga tany amin'ny lotériane izay dia zavatra mampalahelo ny zavatra nitranga tany fa tsisy ninona fandraisana andraikitra nataon'ny lotériane mihitsy fa mibosesefa amin'izay hoe ndana mamonjy eo AGRA izy fa tsisy ninina azo atao eto dia lasa moa izay namonjy AGRA naka tomobile dia tonga dia lasa tany amin'ny AGRA dia rehefa tonga tany izay dia mbola ny azoazo koa ny tany fa tsisy ninina fa 2 heures après raha tsy niazo dokotera fantatra zay dia tsisy nandray mihitsy fa navelany zareo fotsiny tao amin'ny urgence dia après moa zany nisy olona tonga tany aminay hoe solo tena ny tompona tomobile fa tsy tompona tomobile ny tonga tany fa solo tena ny tompona tomobile dia jusqu'à androany tsy nisy tompona tomobile mihitsy ny se présenté tao aminay mivady fa nianto tena hatramin'ny farany izay tamin'ny zavatra rehetra izay nahazo anay ary tsy nisy fanampiana na dia ariary azy nataon'ny tompona tomobile anay fa dia nianto tena hatramin'ny farany izay tompoka hatramin'izao androany izao. Ny famory teto an-tanety be anteroka teto amin'ny toerana nitrangano lozam-pifamoivoizana mponina sy ireo sekoly miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana ety amin'ny manodidina ny an-tanety be ho fanehoana firaisan-kina androany. Be dia be ny ankizy rehetra ankizy mandalo amin'ilay lalana tsy voatery hoe mpianatra ao aminay rehetra mety ho voazao fa be dia be mihitsy na tsy ankizy mianatra ety fa mety hoe olona mandalo sy ny rehetrarehetra dia mety ho voan'izao dia izay mahatonga anay hoe miara-mientana mihitsy hoe ampiseho manam-pahefana hoe tena miombona tanteraka izany ny fiarahamonina sy ny ekôla rehetrarehetra amin'ilay hetsika atao izany fa tena hoe tsahatra amin'izay le momba ny accident ohatran'izao zany fa tsy veriverina intsony. Fitakian'ny ireo mponina sy ny ray aman-dren'ny mpianatra ny sy ny fanamafisana ny fanaramaso ireo fiarakodia
indrindra fa ny fiara fitateram-bahoaka mampiasa ity ampandalana ity mba hialana amin'ny famozana ny olona hafa indray. Tsy aivina moa fa efa nampidirina ponjy ilay mpamily ilay fiara sprinter mandra-pianatra fitsarana azy amin'ny fahiny volana meo avy izao. Mampalelom-pona nefa ny tsy fisiany lalàna ahafahana manasazy ny tompon'ny fiara. Raha tsy aivina ihany koa dia ny zoma 14 marsa 2024 ny tranga ny loza ka olona 8 no indray voatonona ny fiara fitateram-bahoaka ary ankizy roa tamin'ireo no namony ainy.